Fa mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany fa hiverina eto Antananarivo isika dia nifedinany tompondakan'ny ligina Analamanga izany izay niditra tamin'ny andro fahafito androany alahady tetsy amin'ny kianjana Alarobia ka nivoaka nandresy ireo ekipa lehibe ka mbola mitarika hatrany aloha ny LGK Plus eo amin'izay filaharana vonjimaika izay. Samy niravady sahala rainoray avokoa ireo lalao roa nosokajiana ho goavana nandritra ny andro fahafito ny fedinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy diviziona voalohany natao tetsy amin'ny kianjana Alarobia androany. Teo aloha ny fihaonan'ny LGK Plus sy ny Tana Formation. Ekipan'ny Tana Formation nanokatra ny isa teo amin'ny minitra fahafitopolo tamin'ny alalan'ny Hezanika. 10 minitra ny alohan'io baolina tafiditry ny Tana Formation dia nilalao folo ny ekipan'ny LGK Plus rehefa nahazo karatra mena i Hugo. Tsy nakivy ny mpilalaon'ny Auguste Skareka nefa izany, tsy fahampiana teny ambony kianja izany fa vao maika nampiezaka azy ireo. Nisy vokan'izany teo amin'ny minitra fahaenina amby fitopolo rehefa tsy voasaka ny Damien ny daka mandrivorivo nataony Dino. Tamin'ny ankapobeny dia niady tanteraka ny lalao na dia teo aza ny fifandonana mafimafy teny ambony kianja. Na dia teo aza zany ady sahala azon'izany dia mbola mitarika vonjimaika amin'ity fifaninanana eto Analamanga ity hatrany ny ekipan'ny LGK Plus. Narak'izay dia tamin'io isa rainoray io ihany koa nisarahan'ny ekipan'ny AS Demas ny Osika Foot IFC. Ekipan'ny Serana Pyramide no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Jona teo amin'ny minitra faharoa amby 20. I Mapita kosa ny nanasahala nisa ho an'ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra teo amin'ny minitra fahaenina amby 70. Ankoatr'izay dia resin'ny ekipa Mama FC tamin'ny isa tokana raino ohatra ny ekipan'ny Akosfa. Baolina tokana tafiditry Ludovic. Torak'izany ihany koa tetsy amin'ny kianjan'ny Alarobia hatrany dia niondrika tamin'ny isa ronoray nanoloanan'ny Kospienne ny ekipan'ny FC Sabnam. Ary farany tany Carion dia resin'ny ekipan'ny FC Topdom tamin'ny isa ronoray indray ny ekipan'ny AS Saint-Michel.